Misaotra Jesosy eo satria nanaiko fatoanay ianao ary nitsangana amin'ity androandroany ity zay no mankalaza an'izany amin'ity androandroany ity zay toko dia faly mivoreto amin'ity toerana ity ary vonona igoka ny herin'ny fitsangananao. Mino Jesosy fa nizaniza tonga eto androany dia atsanganao amin'ireny fiainana, atsanganao ny ara-panahy zay rehetra momba azy tompo aoka ho velona indray. Misaotra anao tompo manahy. Zaho no fananganako velona, zaho no fananganako velona, Sandiloala Matia Sabula velona, Sandiloala velona, Sandiloala Matia Sabula velona, Sandiloala velona. Enao le fananganako velona, mino ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty zay ary tonga eto androany ankalaza an'izany. Ho tahinany tompo reto vahoakanao zay mivory eto androany naiza naiza tompo, misy manaraka ny fandaharana eto, aoka ny fitahiny lanitra hitoetra amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Alleluia. Miarahaba antsika rehetra tratry n'izao fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izao. Ary dia manonona ny fandresena, ny voninahitra, ny fiainana hitoetra amintsika mianakavy. Engene mba ho hita taratra amin'ny fiainanao efa nitsangana tokoa Kristy. Engene mba tena ho fijoroana vavolombelona amin'ny ara-bola, amin'ny ara-panahy, amin'izay rehetra mahakasika anao fa efa nitsangana teo amin'ny fiainanao Jesosy. Ny zavatra anankiray mila fantatsika fa misy hery ny fitsanganana. Na ianao io ara zao ianao io tsy mitsangatsangam-poana zay. Raha koa fa nitsangananao
misy dikany. Ary anisany ambetenin'olo maro zany matetika raha izy koa fa nitsanganako izy karan'ity zay. Nefa zany mbola sehatra maha-olombelona fa tsika eto androany resaka makasika ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Amen. Misy hery lehibe tao ambadiky ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Raha tsy aka ohatra fotsiny tsika zao talohany nafatesan'i Jesosy dia mbola nila niteny izy tamin'ireo olona maty maro zay natsangana. Nila mbola nibaiko izy tamin'ireo olona marary. Ohatra fotsiny zao tamin'ny Lazarosy zay maty, mbola namoaka feo Jesosy avy teny avelan-tegna hoe ry Lazarosy mivoaha. Fa raha vakinao nefa ny Baiboly, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nitsangana niaraka taminy koa ireo olona masina rehetra zay tsy mila ny bekona intsony, tsy mila ny teny intsony zany Jesosy hoe Mosesy mifoazana eo tsy mila ny teny intsony Jesosy hoe Abrahama ndao fa tonga dia nafantatra ny nataony ho azy ny olona maty rehetra tao am-pasany zay voalaza fa olona masina. Talohany nafatesan'i Jesosy mbola nisy karazana effort nataony, mbola niteny izy teo am-pasany hoe Lazarosy mivoaha. Mantsy Bartimeo jambe mahirata, tongava aminao arak'izay iriny fonao. Fa après n'izy maty ka nitsangana tamin'ny maty, misy karazana zavatra tsy natao intsony nefa nitranga. Mila inonao zany zavatra zany fa zao zavatra kalazaintsika zao dia marika anankiray dia tokony ho hita amin'ny fiainantsika fa ho isy zavatra tsy mila ho bekonao intsony fa hitranga amin'ny fiainanao. Raiso zany raha mino ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ka eto zany androany dia mila fantanao tsara ny atao hoe herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny olana anankiray mipetraka mahatonga antsika tsy mba migoka ny zavatra vitan'i Jesosy, mahatonga ny fiainanao ara-panahy zay tsy ahitanao vokatra matetika dia tsisy ankoatra ny fahotana. Io ihany ny olana relasionam-bavy. Io ihany izy ny Baiboly no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Lasa misaraka amin'Andriamanitra ny kristiana anankiray raha vao ota zay no hita eo amin'ny fiainany. Ary nisy fotoana teto nazavaiko tamin'ny herinandro masina zay nankalazaintsika fa ny ota dia tsy inona fa fiainan'ny devoly na hoe fiainan'ny Satana tafiditra ao anatin'ny olona anankiray. Raha vao io anefa ny tafiditra ao anatinao, izy ny tsy avy raha tsy angalatry amono andringana. Ary mahafetsy ny Satana tsy tonga dia ravany eo no eo ianao. Vakio ny Baibolinao fa après ny Adama sy Eva nanota, mbola niteraka izy, mbola navita ny asa, mbola vita ny nangan-javatra, fa ny rava tsikelikely ny zavatra rehetra satria nisy ota tafiditra. Ny zavatra zay mila jerevanao fa mahatonga ny fiainanao rava tsy dia avy tamin'izy loatra. Matetika antsika moa te manometsiny olo, tsy zany zy fa nisy gazy niary niasa taminahy dia mikatramono zany. Tsy zany moako fa direkteranay raha tsy fanahy za te moako mba niasa tary ihany dia nitoravan-jareo tsy namenjareo karaha mako. Tadio ty zavatra teneniko ty fa ireny zavatra reny dia asan'ny devoly zay afaka niasa tamin'ny fiainanao satria nisy ota tafiditra tao anatinao. Fa ny minitra vitanao no mitandrina ka tsy miaina aminaty fahotana dia ninona zavatra ndeha ataon'ny devoly eo tsy mandaitra amin'intsony. Zay natonga ny Jesosy niteny hoe na ho avy aza izy ny andrean'izao tontolo zao tsy anana ninona atao amiko izy. Satria tao amin'ny Jesosy tsisy fiainan'ny devoly. Ny ahafahan'ny Satana afaka miataka olona anankiray zany dia satria hitany fa misy fiainany ao anatin'ilay olona. Dia zay zavatra zay natonga ny Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana mba ahafahantsika mandray azy araka ny lazainy hoe izaho izy avy mba hanananao fiainana sady hanananao betabe. Zany hoe ny ahafahanao miala ao anaty fiainan'ny Satana dia mila mandray fiainan'Andriamanitra ianao. Zay fiainan'Andriamanitra zay natao hidomina, zay fiainan'Andriamanitra zay nataonao andresenao ny zavatra rehetra, zay fiainan'Andriamanitra zay mahatonga ny famosaviana tsy handaitra aminao intsony, zay fiainan'Andriamanitra zay mahatonga ny fialonany andalo fotsiny ao amin'ny fiainanao. Alleluia. Fa be na be amintsika tsy tonga saina everitsika fa raha tsy amidana eky tsisy karaha nytoy ary problème be amintsika ny miaiky eloko.
problème be amitsika ny mibebaka ny ankamaroantsika dia miafikafika amina fahotana afempenina daholo zavatra jiaby mody masina anatrehan'olo vao misy mitrotro amin'olo ndraiky halleluia tegny tompo hoe akory reka mioray matsara na fizy mangozogozo anao asiany miorogno tsara fahaizana tenin'Andriamanitra tsisy karan'izay fahaizana mampahery olo karaha igny nefa adinonao fa misy tenin'Andriamanitra milaza izay manafina ny fahotana ozy tsy ambininy fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrampo sao dia anao diso hevitra fa tsy azo anaovana trikazy ny fiainana ara-panahy ary devoly fantany foana olo manana raha ananjy ozy hoe diako taona ozy aliky raha anahy devoly fantany foana ny olo zay miatsara velatsia mody mivavaka nefa tsy mivavaka tsy azonao andingana izy atsika reo zao afaka mifamono ohatra hoe ino ro narena ndray izy hoe ravimangazo nefa lokosira andalena ino zao ro nanao ndray ao nao dité nefa café fa ny tontolo ara-panahy tsy azo andengana mangarahara daholo raha jiaby zany natonga an'le zanakisikeva mba nianatra nandroka devoly anaty baiboly mba raha hita ringana nandroka devoly miala zao ringa miagnarany Jesosy toriny tontognone satria Paul zany tamin'io le mandroka devoly dia mba hitany zareo dia mba nitsokomba zareo vongotra moko le satana ireo raha volaninareo ino tsara be io miala amin'ny agnarany Jesosy toriny izy le zama fantanay o zareo le zamanare zany fantanay o izy Paul ary fantanay koa Jesosy fanareo mbo izovy niaraka tamin'igny o ny rotoroto-tavy ny demoniaka iny akanjon-jareo ny bolabolaka eraky tanàna zareo satria fantany devoly ny olo tsy mitondra ny herin'Andriamanitra fantany devoly ny olo tsy manana ny letsona hoe fiainan'Andriamanitra ka eto androany mampatsiahanao Andriamanitra fa ilainao ny fiainan'Andriamanitra aza fangafangaro raha hafa ainao anao zao raha mihinana dité ke sady nataovana siramamy nataovana sira ko tsy raha atao aody angoro osy isa fo ko raha sotrogna normal fogna efa tsy aminanjy hoe nalaka anao dité dia nataovanao siramamy ely dia natsivanao sira ndraiky koa tsy mety zany dotran'izany antsika mivavaka nefa mbola manompo sampy mandeha am-piangonana nefa mbola magnadary amin'ny sisiny manompo an'Andriamanitra nefa mbola magnano raha hafahafa mitovy amina siramamy naharo sira natao agnaty dité da levolevony zany ny afaranao mety andoha andala satria tsy zakany vavoninao raha magnano zany ka ny devoly mandeha mandrava fiainan'olo tsy tonga dia eo no eo sady dionao zany zavatra teneniko anao zany fa eo fogna anao misy raha tokony ho tsara tonga aminao tsy mety tonga eo fogna anao misy anjara tokony ho azonao tsy azonao dia anao amin'io tsy mety tonga saigna fa varina miaigna agnatin'le fahotana milomagno agnatin'ny ohatrany cancer eo efa nazavaiko teto zany fa nisy mpandinika anankiray nilaza fa matozy ny cancer mipoitra dia efa 7 taona mahery izy no efa tao amin'le olona atao zany fantatra agnatina analizy agnatina fomba fijerin-jareo manam-pahaizana hoe ny afantarana fa manana cancer ny olo anankiray dia efa 7 taona mahery izy tao amin'ny olona ny alohan'izany tsy fantatra ohatran'izany koa zany ny olona manota tsy tonga dia mipoitra eo eo fa tonga dia mandeha tsikelikely dia manomboka bloqué ny atsy voasakana ary dia zany ane mahatonga ny olona sasany mba misy mba tonga saina ihany fa tonga saina fetsifetsy rehefa hitany mavesitra loatra problème nazy mandeha mivavakely izy ma efa mivavah igny manomboka tsy tahita ndraiky koa izy azonao nogno tsara be fa ary ozy misy tany famahagna ananjy dia rehefa mavesabesitra izy mierigna ely agny mahazoazon'ny raha ely igny izy fa tsy haitako aza atao an'izany aza lalaovagna ny fiainanao foky ianao mba tena ho afaka mandrakizay alleloia amen zay riavagna natonga ny olombelona lasa niaina tamin'ny fiainan'ny devoly lasa feno faharatsiana ny fiainatsika na dia teanao ny tsara tsika fa le ratsy zay tsy tiatsika no lasa igny no ataotsika betabe amintsika reo nge mahafantatra hoe tiraiky ty fa tsy tokony ataoko tsony fa tsy manana ianao force
anoerana an'igny satria tsy manana le fiainan'Andriamanitra ianao. Maro amintsika ny mifantafanta mety za izy mbola 2021 to za mbo tsy nantoaka eky. Za 2021 to mbo tsy sengy eky za. Ajaika tsara be mba de manjana. Ino oke. Magnano le mivolaniko ndray mandeha igny. Magnano fivoriana ganagana. Ya. Manangana tagnana daholo zareo rehefa mivoaka veto tsy migakagaka. Namba izao migaky voalohany tsisy migaky magnaraka ananjy. Rehefa mivoaka veto zareo mandeha mahita tsara fa tsy magnano bakibakaly igny eky. Nefa ino ke voatapitra ny fivoriana vao nisy raiky nagnano hoe gaka nefa nalohy sasany. Nefa zay le zavatra ny fagnarahana hoe na izovy migaky voalohany tsisy migaky magnaraka ananjy. Na izovy mitabataba vavatsika fody daholo. Ary mandeha mahitsy fa ino ake fa de mbola ny fanaony ihany ny fanaony. Fa atsika rehefa mba efa votonanatra izy koa raha ampy ny fampianarana azo tsika eto ka tokony mba miova tsika. Ary aza adinonao fa andro farany zao mandalo ny eto ambony tany. Amizao koa nefa tsy raha magagatsy olo maregny olo maty sanatriny zany. Dotry ny raha efa voagnamboatra zany ny say. Maty maty. Sa zao de gaga nisy madama anankiray vao niaraka nivory taminay zay vao tsy ela. Iza mijery voavoaka rany mahita sariny fanody mandro izy. De tena mampalahelo. Ary maro ny zavatra mifamaofao amizao andro farany zao. Eo no ilana le fijorotsika amin'Andriamanitra. Mba hatonga le fiainan'Andriamanitra ao anatinao tsy voabaiko ny zava-misy. Ianao nge rehefa manana le fiainan'Andriamanitra tsy voabaiko ny zava-misy. Jesosy Kristy zao nanana fiainan'Andriamanitra. Ary nisy fotoana izy andeha ho sambory na hododinanjareo jiaby izy. Saky iny programme zareo andeha atosikony izy de atao agnatin'ny lavaka, atao agnaty tany. Fa namakivaky teo ampovoany izy ozy ny Baiboly. Satria nanana force Jesosy nafahany nanohitra ny planiny fahavalo. Atsika ve zany? Natonga ny Jesosy nanaiky ny samborona ane tsy planiny fahavalo fa planin'Andriamanitra. Mba isina famonjena reto amizao tontolo zao. Fa efa impiry moa izy nitadiavin'olo vonono. Mbola tagnaty kibony Maria izy no efa saika metraka azy magningina hono Josefa. Hainao tsara ka mba nitony zany. Mety niteny fogna zareo koa ndoso alopitaly. Zio ala ho agny izy io. Zio ataovy an'izao fa tsy azona lany, tsy azona iliky. Teraka koa Jesosy. Jereo fa tagny an-tranon'omby izy no teraka. Amarona toerana manjary terana. Ary namoany ero dalalana fa hovonona daholo ny zaza vao teraka. Fa tsy maty Jesosy. Iny mifampitohy amin'le nresako teo. Mba namorolo izy ndray andro ny tangorona teo daholo ny fariseo, ny mpanora dalàna, ny sadoseo. De iny programme anjary laro izy atosika tsika. Am'vambony tanety atao am'izay izy maty ah. De zay ikasagano an'izany iny de namaky teo voany Jesosy. Nanana force Jesosy. Nanoerana ny planiny fahavalo. Raha tegna mijoro tsara ianao, manana force ianao anoeranao ny planiny fahavalo. Ary io valana retiny io planiny fahavalo izy io. Mba avitsy olombelogno ambony tany eto. Tegna misy zavatra fahafa ohatry zany ambadiky izy. De zegny olo marefurefo jiaby zany tagny anjare iala keto. Ka raha eo anao zany tsy mijoro tsara, manjary tratrana zavatra fahafa. Na tonga ny Jesosy, ndray andro koa Jesosy nandeha ho sambory. Hakako ny zareo mizaha anao e. De zareo namaliny Jesosy azy lazombo zany amboolo zany izy. Mbola tsy tonga ny fotoana. Lazombo zany amboolo zany. Fa rehefa tonga le fotoana, nanaiky ny samborina izy. Ary natonga ny Jesosy nanaiky ny samborina, tsy hoe izy nalia, na hoe tsy nanana force nanoera, fa igny le programme n'Andriamanitra. Zay nge natonga anazy teny raha azo atao ihany izy esory amiko ty kapoka ity. Nefa ho zao ka tsy nisitraboko no atao faninao. De igny zavatra igny zany no nitranga satria igny no sitrapon'Andriamanitra. Ka raha vao tegna velona ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra, miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy ny sitrapon'ny fahavalo no mitranga ao fiainanao, fa ny sitrapon'Andriamanitra ny aminao. Alleluia.
zany na tonga Jesosy salaza fa na hoavy raha ozy ny andeha am'izao tontolo zao tsy manana ninina atao amiko izy. Alleluia. Ka za dia mampirisika ry lasina vavy mijoro tsara, alaviro ny fahotana, ndana mba miaina mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba tonga le fiainan'Andriamanitra ao anatinao afaka hikorina amin'ny lafim-piainanao rehetra. Tain'i Jesosy atsika jiaby. Alleluia. Amen. Ka ny tegna antony natongavan'i Jesosy teto an-tany dia mba hanome antsika ny fiainan'Andriamanitra. Fiainan'Andriamanitra. Zay no antony. Satria very io fiainana io nomen'Andriamanitra izy io tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Fa very izy io rehefa nanota Adama sy Eva dia lasa nisy fiainany divolo tafiditra. Dia nalefa teto Jesosy mba azahoantsika sy hiainantsika indray le antsoina hoe fiainan'Andriamanitra. Zany ravagna mahatonga ny olona anankiray rehefa te hiditra lalina amina fivavahana dia enjen'olo. Aloha raha vao misotro tokana arabe tsy problème amina fianakaviana. Raha miady amin'ny vadinao anao tsy manana olana amin'izany ange ny olona. Voaregninjareo fotsiny ianao mandeha mivavaka amina fiangonana zay misy ny ho fiainan'Andriamanitra. Manomboka eo anao natao resabe. Niova finoana ndraika. Andeha amina secte ao. Aza ny hony eo. Tsy ampy ndraiky le mazatra. Tsy ampy ndraiky zay ny hony. Nefa possible nandeha le mazatra hatram'izay fo mbola kinkagna fo narian-trano. Nandeha le mazatra hatram'izay fa nanao raha tsy natsapa hoe iny. Fa rehefa manomboka hitany devolany izy miasa am'izio e. Hoe iny ianao fa mandeha amina toerana sahala am'izao dia manomboka atao resabe agnatin'ny fianakaviana. Fa engany ianao mba hijoro hatramin'ny farany. Alleluia. Amen. Zay ny antony natongavan'i Jesosy teto ambony tany mba hanananao ny fiainan'Andriamanitra. Tsy afaka manana ny fiainan'Andriamanitra itsika raha ohatra ka mbola misy ota ao anatintsika. Ty ireo zavatra anankiroa tsy afaka miaraka mihitsy. Ary voalazan'ny Baiboly zany ahoana moa izy ny iarahan'i Kristy sy Belialy. Tsy possible mihitsy an'ireo afaka hiaraka. Ka na dia vao omaly azy ianao, andragneso tsara, na dia vao omaly azy ianao no nanota. Andeha ataoko hoe na dia vao niady tamin'ny vadinao azy ianao tonga eto io. Hitako koa raiky koa. Tsarovy fa tsy mila miverina amin'izany intsony ianao fa ny zavatra tsarovy androany mibebahan'i Jesosy dia raiso le fiainan'Andriamanitra. Mamerena tsy moramora ianao agny ampitoerana iny hoe raisoko ianao Jesosy Kristy eo ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Te ahita ny herin'ny fiainan'Andriamanitra hoe hikorina tao anatiko. Alleluia. Tao amin'ny testamenta taloha raha misy olona tian'Andriamanitra ho tahina ny fiainany dia mila mitady zanak'ondry tsy misy kilema izy aloha. Zay tegna tsy misy tsiny tokoa mba andeha amindrana an'le kileman'le olo. Ohatra zany misy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray manota. Dikan'izay moa nisy kilema izy. Na izy mety niady daman'olo, na izy mety possible namon'olo, na izy nangalatry kilemany agnaran'izany. Dia mila mitady ondry tsy misy kilema. Savagna daholo tadigniny ondry io, vavany, jerena ratsan-tagnany, ratsan-tongony, jerena masony, jerena hatramina nify, zay le hoe tsy misy kilema. Dia iny zavatra atao apetraky ny mpisorona amin'ny lohan'le olo misy kilema ny tagnany, dia apetrany amin'le zanak'ondry ny tagnany anankiray. Dikan'izay zany misy zavatra afindra. Zay ny fombafomba natao tao amin'ny testamenta taloha. Mitady ondry tsy misy kilema. Zay izy vao afaka afindra ny fahotana, ny faharatsindretra. Ny fomba fanaovana azy tamin'ny testamenta taloha zany dia apetraka amin'le olona nanota. Apetraka amin'ny lohany le ondry ny tagnany ilany, dia apetraka amin'ny lohany le olona nanota ny tagnany anankiray. Dia amin'ny fotoana iny zany afindrany ny fahadisoana. Dia agnatin'io koa izy mila miaiky fa tsy hanao etsona. Hoe zaho Jean Bertino Alexandre. Dia miaiky gn'atrainareo fiangonana gn'atrain'Andriamanitra. Tsy hangalitra varin'olo ankora kaiky zany manotoniana. Karan'izany. Zaho Besisika Jean François. Tonga gn'atrainareo. Fa tsy hamakitra amin'olo eky za farany mila miaiky. Dia amin'ny fotoana iny afindra.
any amin'le ondry ny fahotana. Dia iny amin'izay ny atao rehefa vita zay dia vonona le ondry dia afafy any amin'le olona ny ran'le ondry. Rano iny zany afafy rehefa maty le ondry. Ny antony dia afindrany amin'le olona ny tsipisian'ny tsininy le ondry. Azonareo le izy dia miverina ho madio sy tsy misy tsiny zany le olona. Ary rehefa zay no izy dia tahin'Andriamanitra le olona ninona angatahany dia omen'Andriamanitra anazy. Tamin'ny testamenta taloha misy an'izay. Dia jerevonao amin'ny Jaona toko voalohany 19:20. Jaona 1:29. Jaona toko voalohany 19:20 mivaky toy izao manao hoe: no ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Indro izy ny zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo. Tao amin'ny testamenta taloha zany mila zanak'ondry tegna hoe fizika mihitsy mba hanesorana ny fahotan'le olona. Fa entony zany rehefa hitany Jaona Jesosy Kristy dia niteny Jaona hoe io le tegna zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Tsy an'olo raiky ihany fa an'izao tontolo zao. Mino fa manomboka mazava aminao le izy. Jesosy ndray zany eto le zanak'ondry tsy misy kilema. Ka ny satrotsilo ihany tanao le satroka natao tamin'ny lohan'i Jesosy, izy iny koa zany dia misy dikany, midika voninahitra. Ny Jesosy zany natao satrotsilo mba hanananao voninahitra. Azontsika ve zany? Atsika zay manana an'i Jesosy zany tokony ahitana voninahitr'Andriamanitra fiainantsika. Sinao laza tsisy vara le natonga anazy ny satroana satrotsilo. Amen. Mba tsofirano kely le olona akaikinao iseho aminao ane hoe ny voninahitr'Andriamanitra manoka androany. Satria hoe efa nisatroana satrotsilo Jesosy mba hanananao voninahitra. Zany rehetrarehetra zany revana mila fantatsika ary mila iaignatsika. Raha tsy zany lasa tsy miaigna le zava-bitan'i Jesosy atsika. Ny antony nagnasivana ny satrotsilo mba hatonga atsika kristianina manam-boninahitra. Or nefa ndraindray ny zavatra ataotsika magnano raha tsy hanagnatsika voninahitra. Ary ndraindray mampalahelo fa atsika kristianina na mba hitaditady vola zany tsy hanotsika mandigny Jesosy mbola ho avy zany. Akory manareto ka dia kety mandigny ananjy. Nefa anao manambady aman-janaka manana andraikitsy mipetraka amin'ny tragnon'olo anao zay mbola ifegna ao fanisam-bola izovy desanao tompotragno. Mila miasa atsika, mila manao ny fomba rehetrarehetra mba hisehony voninahitr'Andriamanitra amintsika. I Adama nge rehefa avy nitsofona rano tao amin'izay Edena dia niasa izy ny zavatra nataony ary nametran'Andriamanitra maso anao, nametrany fagnahy saina vatany, reo tagnanao, tongotranao, reo fomba fienonao rehetrarehetra reo natao ampiasaina reo mba hisehony le voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ka eto zany ny satrotsilo dia misy dikany. Tsinona fa voninahitra. Fa ny hoe tsilo, raha dikany hevitry ny teny hoe tsilo dia midika ozona. Zany hoe nozonina Jesosy mba hatonga anao hanana voninahitra. Ka ny olona feno faratsiana dia lazain'ny Baiboly koa fa tsilo. Raiky koa lazan'ny Baiboly azy feno tsilo. Ohatrany ianao feno karazana faratsiana le manahira olo jiaby reny dia lazain'ny Baiboly fa tsilo. Midika zany fa raha natao tamin'ny lohan'i Jesosy ny satrotsilo nafindra taminy koa ny ozony. Rehefa zay dia tokony ho hita aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Atao vavaka zany isanao ny sanao. Jesosy ao natao taminao ny satrotsilo mba hampisy voninahitra ny fiaina. Izy koa taken'olo trosa lava tao Jesosy tsy mampisy voninahitra tao mba mevoery mevofasofava amevotolo-tsaina mba hivoahako mpandresy. Jesosy mitahatsika ny ry havana tsy hoe ataovany vola latsaka alohatsika. Indray moko atsika miditra an'izany. Zary reka fa tsy mamahita namba dimanjato tsy tantegna latsaka amin'ny lala. Tsara mba nanjaigna ataon'i Jesosy mitahy anao. Rehefa mitahy anao Jesosy
asivany sosokevitra anatinao akao, sosokevitra mahazo tolotsaina anao hoe ina ny tokony andeha ataonao. Amen. Ndraindray koa izy misy olona ampiasaina mba hiara-iasa anao mba hanampy anao, fa aza miandrandra volan'olo latsaka, fa ratsy be izy koa zany edy raha ataonao, satria nin'olo latsaka fogna tianao fizokomboanao latsaka mbo digninao. Karan'zay ngeny izy Andriamanitra mba tao mahita vola latsaka koa zaho agnatin'izao herinandro masina pasika zao. Alô raha tsy fagnahy izy koa zany tsy vavokanao e, moramora marô very vola zay tainy Jesosy ianao. Ao amin'ny Romanina toko fahavalo eny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Romanina toko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra manao hoe fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy nagniraka ny zanany naka niendriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinan'ilay lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Zany hoe raha dika dia hoe nomen'Andriamanitra lalàna ny zanak'olombelona mba tsy hananany tsiny, fa vao may ratsy, vao may nanimba ny zanak'olombelona le izy, tsy vitan'ny lalàna nanakana ny ota tany anatin'olona, dia tsy maintsy nitrantsehatra Jesosy. Satria ny lalàna dia ohatrana fitaratra, anao fitaratra, lalàna ohatrana fitaratra, mahita ny momba anao rehetra fa tsy afaka magnova anao. Sa izova amintsika efa novana fitaratra, koa fa nizaha elaela tamin'ny fitaratra igny anao na ninjavona azy mombonao. Ny fitaratra dia mahita ny momba anao rehetra, dia ohatr'izay ny lalàna fa tsy afaka magnova anao. Fa Jesosy kosa voalazan'ny Baiboly fa naka ny ota tsika rehetra, dika zany Jesosy afaka magnova anao io. Amen. Ka raha dika zany ravana ny atao hoe ota dia hery ratsy avy amin'ny devoly, hery ratsy, tsy ny ota, hery ratsy. Anao olo milaminy be io tafagnano raha hafahafa satria nisy hery ratsy tafiditra tao anatinao. Anao olo mba nandeha mahitsy any hatramin'izay niezaka nagnano sitrapon'Andriamanitra lasa tafagnano raha hafahafa satria nisy hery moa koa fana magnano raha hery avao. Hery misy raha manosika, anao mba viavy mba nipetra tsara migny taloha, zao anao mandritriky satria nisy hery ratsy tafiditra tao anatinao. Na anao ragaga za zay marao navita raha karan'izany satria nisy hery ratsy. Ny ota dia hery ratsy avy amin'ny devoly, zany hoe fiainana ratsy le izy. Ny ota ihany koa dia zavatra tsy tamaso, tsy tamaso zio. Anao zany tsy mahita mihitsy hoe iny fa nisy ota tafiditra tagnatinao, fa zava-panahy. Hitanao zany amin'ny fotoana ianao zao ohatra hoe mety ataoko hoe tafandainganao, mandainganao, mety hoe mangalatra ianao, ny agnaran'izany dia manota, atsika izy raha anao zany mandainga, mangalatra, tsy haiko magnino koa, manota zay ny agnaranao, nampiditra n'le ota. Fa ota zany zavatra hafa mihitsy, hery force. Anao zany raha vao mandainga dia nanota, nampiditra n'le force demoniaque tagnatinao. Mangalatra anao, nanota anao zay, mampiditra n'le force demoniaque. Dia zay zavatra zay tadio zay mba mitandrema manomboka androany, ary tononoko ny rano Jesosy hiaro anao amin'izany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Raha dika zany ny atao hoe manota dia magnatanteraka ota, magnano sonia, fa tsisy fahotana tafidifiditra ho azy agnatin'olo zany, fa tsy maintsy nisy acte natao. Ary zay koa no ilazako fa tsy misy famosaviana afaka ny andaitra aminao zany raha tsy misy ota ao anatinao, fa tsy misy ota. Rehefa niezaka ny olona namono an Jesosy, Jesosy tsy maty, fa ina ny hafarany nanolotra ny fanahiny Jesosy. Jesosy tsy maty zany, ny domony ny tsy maty, jusque testena mihitsy otroko tsy mety maty. Avakio tsara ny Baiboly rehefa vita zany izy, satria izy mihitsy niteny hoe vita,
ary rehefa afaka zany izy dia nanolotra ny fanany izy, nanolotra ny fanany. Jesosy sany tsy maty fa natolony n'Andriamanitra ny fanany. Zay mahatonga anazy nidina tany amin'ny fiainantsika mbola nitsangana koa izy aveo. Zany hoe tian'Andriamanitra ho démontrena fa ny olona tsy manana ota tsy anderany ninina. Natonga ry Adama sy Eva mbola nanana force angeza be to amin'ny saidena, navita nanome agnarana ny biby rehetra satria tsy mbola nisy ota tao aminy. Mbola le fiainan'Andriamanitra ny velona tao agnatiny tao. Ary raha ny tokony ho izy ry Adama sy Eva tsy tokony ho faty mandrakizay. Fa rehefa tafiditra ny fahotana dia zay mahatonga ny Baiboly milaza hoe fa fahafatesana no tambiny ota. Fa fiainana mandrakizay kosa hozy ho an'izay olona manana ny Kristy Jesosy. Fahafatesana. Dia alevolevolo amin'izay zany ianao ndraindray mifampitologna amina fiaina. Misy zavatra tsy tokony hifampitolomanao. Misy zavatra efa tsy tokony hiadivanao tsony, fa le force ahafahanao miatrika le izy ny tsisy. Dia lasa le herin'ny demony no lasa miasa agnatin'le olo, dia tafagnanognano raha karazany raha tsy manjary izy. Misy olo ny raha remarquenao enjagna be mihitsy raha hagnano raha tsy manjary. Na anao raha tafiteny hainao rô raha io eo raha vao raha tsy manjary. Tsy raha izy mahay an'izy io fa misy herin'ny devoly ao anatiny ao zay lasa force ahafahany manao. Antsika be zany mahatonga an'iregny misy karazana viavy enjagna be raha hitsikitsikitra lehilahy ary ankahaizany hatramin'ny masony ataony karaha balagna ely kofa mihetsika izy. Ya ohatran'izany koa lehilahy grave be raha presque viavy nanao ka isa latoka eninga endolo pitropitsona resika daholo. Grave be ozy bigodinao ozy zay migony anao lasa manana traikefa mihitsy izy zany am'le izy. Dia zany mahatonga an'regny misy olo grave be koa raha andibaly mba mason'olo izy efa ny fa magnano karaha rorony ely izy. Nefa ny viavy mitovy aminao, lehilahy mitovy aminao, fa saingy misy herin'ny demony ao anatiny zay ahafahany manao an'io zavatra. Dia zay koa matetika mampiady ny mpivady. Ohatranao zany hoe manana vady maditra, tsy ankaniny andresenao an'io. Satria ny olona rehefa manota nisy herin'ny devoly tafiditra ao anatiny, tsy dia izy loatra ny magnano izy. Efa lasa fa misy force hafa mihitsy izy tonga na ino rotsika koa izy anao fa legume izy fa lasa tsy mody izy. Ya alenao amindrizay tena dia gaga fogna anao segny tsy mba tokantrano segny tsy raha izy loatra izy io fa misy herin'ny devoly tafiditra ao anatiny. Dia tampotampoka izy tafatsanga lasa mandeha mirehatra fa ingene mba ho fanafahanao anao ty baskety. Alleluia, amen, amen. Na force zany izy io zay miasa amin'olona anankiray. Rehefa ny fomba rehetra nampanotanao dia nanafaizana an' Jesosy daholo. Ninona zany fomba rehetra nampanota olombelona nanafaizana an' Jesosy. No fantsina ny tongony aman-tagnany, tongotry matetika mandeha depo io ane io fogna izy mitondra anao io. Ya ny tagnany ny fantsina daholo satria tagnana tia mikitikitiky ny fantsina kotroko tagna magnano 5 lava ny fantsina ny tongotra aman-tagnana ny fantsina ny fomba rehetrarehetra nampanotanao ny lany vony ozy ny tsindromin-jareo ilohany nasivana tsatrotsiny tsy misy zany riavana fahotan'olombelona ka tsy nentiny Jesosy fa zay nataonao rehetra dia efa nentiny Jesosy. Zay zavatra zay zany tokony andinianao tsara fa amin'Andriamanitra tsy misy fahotana tsy azo avela zany ankoatran'izay tsy tianao hibebahana ihany le vonivoninao io fogna no mikajako io. Ny tsika moa ka vony olo dia tenena le izy avony Jesosy mifona aminao avy fanangalatra magnino raha mba toy izy igny vadin'olo
nangalatra fogna volagninako jusque amin'Andriamanitra izy mbola miolakolaka mba mitsika samby atsika keto anao tokony miolakolaka tompo nanao ny tsy fanao ao magnino tsy tonga dia potsery ny solitry aho hoe tonga dia fantana marina zany fa tsy aholako halaka nanao ny tsy fanao ao tompo tonga dia tsoro ny solitry ndraiky aholakolaka amin'Andriamanitra tsisy eloka tsy azo avela za mandenga devoly ray teny aminanao ke fa nananjeny hony heriny akenao ke namba ino raha ataonao ke fa tsy tafaboaky akenao karan'izao ihany raha mbola vomy ianao hibebaka Andriamanitra afaka mamela eloka raha mbola vomy ka za mingavy anao androany oka ianao vomy raisy Jesosy ho tomponao dia agnatin'izay aza adino miantso ny rano Jesosy mba hanadio anao mba adino kely fa raha le rano zanak'ondry tao amin'ny testamenta taloha aza manadio sy manamarina ny olona mba ho lasa tsy misy tsiny manaona lavitra reny rano Jesosy zay azonao raisina ampinono ka rehefa mijery antsika Andriamanitra tsy mahita fa tsy ho rano Jesosy io izy vao mitodika teo ambony tany ity izy dia io aloha ny zavatra hitany voalohany le rano Jesosy zay nalatsaka mba ho an'ity zao tontolo zao ty alleluia amen ndana mba manaova manao ohatra misy fotoana magnanova pose tsara be ohatra ny magnatao akanjo fotsy be kareny paster aty no fa kiny ataovy mihitsy ataovy colorant hely aketo ataovy raha hely menamena hely aketo fa za milaza aminao fa tsy pose tsaranao iny hitanony fira menamena hely ara misy mba hitanao ndraiky raha menamena hely fa za mety eny tsara eky pozinao zegny dia fa naturel be amin'olombelona zany vitsikely ny olombelona mahita ny fahatsaran-javatra raha par rapport amin'ny faharatsian-javatra azonao ke zany karaha ataona zaza mangataka aminao izy mba sivy coca ozy vera karaha ataonao tapany igny tsy coca iny hitany fizy tapany azao izy ia mangataka izy eo asivy zy kely ato izy dia nataonao kely zy koa isy eo atao fananina mihitsy ataovy kely le zy fa i tsy mahita zy agnatin'ny verany zany izy fa raha nataonao kely be fa jamais izy teny nasivany maman zy tagnaty vera ohatrohatran'izay matetika ny olana dia ohatran'izay koa zany a raha vo ianao mahazo ny rano Jesosy takona tanteraka ny mombanao fa iny rano Jesosy iny manomboka hita ary ho hita amin'ny fiainanao ane zany manomboka zao amen ka eto zany tiagna marina aminao za fa tsy noho ny tsara zay nataonao fa noho Jesosy manamasina sy nakanio tanao rehetra mahatonga atsika mbola mifampitolona amin'ny fiainana dia satria isika ihany no miezaka ho tsara atsika ihany no miezaka ahazo sotahina ny fahatsarana nefa revagna tsy zavatra ezahana fa azo avy amin'Andriamanitra ny fitahina tsy zavatra ezahana ho azo fa zavatra omen'Andriamanitra anao io hitahy anao ao izy amen engany hiverina aminao zany teny zany androany hoe hitahy anao ane Andriamanitra alleluia amen ho tonga aminao zany o za sady atratranao zao fitahina rehetra zao izy tsy miteny hoe hifampitady amin'ny fitahina ianao fa ny fitahina zany zavatra omena fa ny zavatra ataonao ndana mieriny miaigna amina fahamasinana amina fahamarinana fa ho hitanao fa misy zavatra ivery agnaty sainao ao mahatonga atsika dodooroko io zavady am'le teny anglisy ampiaseko akefa anao karaha dodooroko tsy hainao na raha andeha ataonao tsy fantanao mahatonga an'izy io le force démoniaque ao anaty bloqué an'le maha-Andriamanitra ao anatinao raha ny tokony ho izy tokony voafetra zany ny fomba fisainanao ianao io olo tokony hanana ide marobe ahafahanao miasa ahafahanao mitady vola mampidi bola magnatsara ny fiainanao
fa satria misy fiainany devoly ao anatinao dia bloqueny io fiainany io ianao tsy afaka mivoaka le tegna fiainan'Andriamanitra. Mba imaginenao ny intelligence nananany Adama sy Eva, tsisy nampianatra anazy naminany, tsisy nanatoro anazy raha tokony ataony, fa tonga dia fantany ny agnaran'ny zava-draiky, tonga dia fantany. Ary raha vao hitany koa i Eva tonga dia fantany, taolako avy amin'ny taolako io, nofoko avy amin'ny nofoko, nefa tsy hitany masony aby nangalanany Eva vita aminazy tao. Atsika reo zany misy zavatra naturel be napetraka Andriamanitra ao anatsika ao, fafahana manao ny agnarany. Fa saingy bloqué izy io raha vao misy fahotana ao anatsika. Tain'ny Tompo ianao, tain'i Jesosy ianao, ho hitan'ny masonao ny fahamarinany zany zavatra ambarako anao zany. Manomboka androany, manomboka ahita ianao. Ny problème antsika ny lasina bavy, na dia fahatoro antsika zany ary ny lakle, mbola miezaka ihany tsika manao ny fanao ratsitsika. Dia lasa ohatrany hoe tsy miasa Andriamanitra, lasa ohatrany hoe tsy misy Andriamanitra, nefa tokony ahita mihitsy ny manodidina anao fa lehibe ny Andriamanitra zay vavahanao. Ary volazan'ny Baiboly zany fa ny fitahian'i Jehovah ozony mampanan-karena ary tsy azony fisasarana ampina zany. Raha tegna vonona ianao an'irain'i Jesosy ilay nandresy ny fahafatesany, zany laza aminao fa misy zavatra tsy mila hifampitolomanao fa hitranga ho azy. Jesosy rehefa avy nandresy ny fahafatesany, tsy mila ny baiko ny olo maty rehetra tao izy mba hitsangana, fa fantatry ireo ny nataony. Ary za dia misondra aminao fa ho fantatry ny volany tokony ataony aminao manomboka androany, ho fantatry ny asany tokony ataony na dia tsy miteny ary ianao, ho fantatry ny fahitam-pity ny tokony ataony, ho fantatry ny fiainana ty ny tokony ataony, satria hanomboka hiaina amin'ny fahamarinana ianao. Tikanao raha manomboka hitsangana amin'ny toerana misy ianao. Dao mba hivavatsika mangatami'Andriamanitra mba tena hiaina ianao amin'ny antsoina hoe ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Za hoe Andriamanitra mba efa leo ty mifampitolona lava amin'ny fiainana ty, te hahita ny voninahitra ao za Jesosy, te hatsapa ny herinao za. Dao mba hiaraka hananatra ny tanantsika amin'ny lanitra. Misaotra anao zay Tompo, mantoky anao zay. Mino a Jesosy fa mitianandroany ity ho isikain'olona maro hitsangana, manomboka ho isikainan'Andriamanitra hikorina ny reto ralasana vavy reto, manomboka hivany fatorana reto, afaka ny faharatsiana reto. Misaotra Tompo, misaotra fanamasina. Mitsangana ndray io tsara fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha madraky izay Tompo tia natsangana ndray io tsara fiainako Tompo mihoatry ny taloha, tsy avelanao raha madraky izay Tompo tia. Misaotra Tompo ny fitiavanao anay, manonona Jesosy androany fa soava-panahy irotsaka amin'ny tsiraray avo zay manaraka an'izao fandarana izao. Nisanisa Tompo manatsika eto amin'ity toerana ity, irotsaka amin'ny fiainana eny ny fitahian'ny lanitra, ny fahitam-pity avy amin'Andriamanitra ny eo aminao. Ny ranon Jesosy any anadio anao, manonona ny fiainan'Andriamanitra hitoetra anatinao, ka ho aminao hoe reso ny fiainan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Zaho no fananganako velona, zaho no fananganako velona, samila velona, samila
anao aninina maty teo amin'ny fiainanao tsofokorano amin'ny anaran'i Jesosy ho velona indray izany. Mihina zavatra ny tsy mbany devoly teo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy velona amin'ny laona izany. Raisany fahasoavana izany. Aoka mba hiatsara amin'izay ny fiainanao. Iseho aminao aneny voninahitra Andriamanitra. Satria efa nisatrohana tsilo ny lohan'i Jesosy mba hanananao voninahitra. Izay minoay namate azabola velona. Izay minoay velona. Amen. Mazoa toerana vetivety rehetra. Tahin'Andriamanitra ny ianao ary aoka mba hoisy vokatsoa anao an'ity fotoanandroany ity. Mivavaka mba hiatsara ny tokantranonao, mba hilamina ny fiainanao, ampahita fitianao an'i Jesosy Kristy. Afatrafatra ho anao mandehana mahitsy. Tombotsoa anao ny fandehananao mahitsy, fa tsy tombotsoa ny fiangonana na tombotsoa ny paster. Alaviro ny fahotana. Tena miaina manomboba miaina amin'izany atao hoe fiainam-pahamarinana izany. Fa hita ianao fa raha ho avy Jesosy dia hiakatra ianao. Ary raha sanatria ny vava miala tampoka eto ambony tany ianao mba ho mpandova ny lanitra mandrakizay. Zay mahatonga anao miteny hoe tombotsoa anao ny fandehananao mahitsy. Ka mahatonga anao mandany fotoana magnanatra magnitsy mba hahatonga anao tsy ho variana. Tampoka riavana ny fialana eto ambony tany ity. Tsisy zavatra ampoizinao zany eto. Fa fraction de seconde rehefa tonga fotoana dia miala eto ianao. Ka sanatria ny vava anao mba efa naheno fampianarana, mba efa vontonanatra eto isanandro, kanefa ianao indreny mbola mini manetsy tadimy. Miova ravako ary tena ataovy ny sitrapon'ny Tompo fa zany no antony mpisinao eto ambony tany, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no ela fa andaontsika anatanteraka fanatitra. Arak'ilay mba teneniko foana moa rehefa mba tonga eto ianao azadino mba manao fanatitra anankiray manokana ho an'ny tramontsika ho an'ny mega eglizy. Vavaka manokantsika ary androany ihany koa tsika manatanteraka fanatim-pisaorana ho an'izay niomana amin'izany. Indaontsika hivavaka asandrato ambony ary ny fanatitrao. Raha eo misaotranao manokan'izay no ny fitahinao. Misaotra tompony amin'ny fahafanay mamafy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raha laza sy voninahitra Jesosy dia averinay ho anao. Manonona tompo ilay fitsaharana valim-bavaka fa hitampoty fitahina manana ambiampy hirotsaka amin'ny tsirairay azy. Ankasitrao Jesosy ny fanatim-pisaorana izay ataonay. Kasitrao ny ezaka ataonay ho an'ny mega eglizy, ny ampafolo-karena sy ny fanatitra malalaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.